eo amin'ny sehatra ara-toekarena sy ara-baritra kosa nondeha asitsika teny isan'ny lahara-pamerana izay apetraky ny fanjakana hatrany moa ny fanarenana ny toekarena malagasy ao anatin'izay indrindra moa ny fanatsarana sy famerenana indray an'izay sehatra ny varitra izay ao anatin'ny sehatra ara-dalàna mbola maro amin'ireo orinasa mpifanankalozana ara-baritra nefa no tsy manara-dalàna eto amintsika amin'izao fotoana izao isan'ny ahitana taratra izany moa ny fivarotana tsy misy taratasy fanamarinana na ny antsoina hoe vente sans facture noho izay indrindra raha dia niditra antsehatra nanatanteraka fisafona ireo orinasa mpamongady na ihany koa ireo mpanondrana entana makany ivelany ny sampandrarahany etra nanomboka ny fahatelon'ny volana martsa lasa teo ny akon'izay no arahantsika. Ao anaty ady amin'ny varotra tsy misy taratasy fanamarinana dia niroso tamin'ny fisafonareo orinasa mpamongady ary mpanondrana entana makany ivelany ny sampandrarahany etra na ny DGI. Orinasa misy 720 no nanaovan'ny DGI fidinana nanomboka tamin'ny 3 martsa lasa teo. Tanjony ny fanarenana ny toekarena sy ny famerenana ny sehatry ny varotra amin'ny ara-dalàna hoy Andriamatoa Dasafy Armand, tale general ny sampandrarahany etra. Ny zavatra misy nandritran'izay krizy izay ary dia manana fahavononana moa amin'izay rehefa narenana izay ny mpiara-miasa rehetra tao anatin'ny direction générale impôt izay tarihako. Ny zavatra miseho atao zany hanomboantsika azy dia io le hitanareo eny amin'ny orinasa ohatra satria dia vonjena ho jerena mialoha aloha ny grossiste, ny importateur ary ny industriel. Ny ataontsika dia manao lutte contre les ventes sans facture satria ny fahatsapana fa memiena ny chiffre d'affaires dia no ireo le vente sans facture tady ho généralisé dia tsy maintsy any zany aloha no ajanony ka dia manao fisafona maro karazany inopiné any ireo le mpiara-miasa manatanteraka an'izany asa zany mba hiarovana ny formel manoloana ny informel izay miroborobo ary mba tsy hisy ny concurrence déloyale. Rehefa miady amin'ny secteur amin'ny vente sans facture mankotsika dia araka le voalazako teo miatsara ny chiffre d'affaires n'le olo zany satria cerné ao anatin'ny formel daholo ny transaction dia miatsara araka zany ny vokatry ny fampiditry ny etra TVA, ny impôt sur le revenu, ny droit d'accise izay somary nahitantsika fidinana kely ireo tato anatin'ny zay krizy izay. Raha toa ka 420 hatramin'ny 720 isanjato ny tany etra farany ambany any amin'ny firenen-kafa dia 220 isanjato kosa zany ho an'ny Madagasikara. Mila tsaraina zany sehatra izany hoy ny DGI. No Mariana Andriamatoa Dasafy Armand fa nahazo ny fanohana amin'ny fitondram-panjakana ny sampandrarahany etra amin'izao dingana fanarenana ny sehatry ny etra izao ary sy manainga ny mpandohetra rehetra mba anara-dalàna amin'izay.